tokony iverenana kosa ny fampiarana ny sorodalana izay voalaza tao anatin'ny mialohan'ny fividianana ny tanterana tamin'ny 17 hoy ny solombavambahoaka Ravelona Nosy Mamitiny na dia efa maro zany dingana izay ny tanterana reo teo anivon'ny FFKM na ihany koa zany ny FFM tokony arahantosika ireny ezaka ireny. Lalana goavana ary ankina ny fampandrosoana ny fampiavana-pirenena hoy ny député Ravelona Nosy Mamitiny nambarany fa tokony mailo ny rafitra tsy hitanila no apetraka hitarika ny fampiavana-pirenena. Fa maromaro ihany ny dingana vita teo izay nataon'ny FFKM, misy keo ampahany kely izay nataon'ny FFM fa na izany na tsy zany mbola tsy tanteraka ny dingana mahakasika ny fampiavanana satria mbola fahitana azy dia mbola maro ireo mila fanapahan-kevitra ny amin'izany na ny fampitsoran-keloka na ny amin'ny atao hoe fampiraisana tanteraka satria ankehitriny ohatrany mbola hita ihany izay fizarazarana izay na ny rahatra izay janonan'ireo nateo aloha dia atao anatin'izay indrindra no hoe hirosona amin'ity lalàna sy fametrahana rafitra ity. Raha miresaka fampiavanana azy io dia tokony tsy jerenana iza na izy, tsy jerena loko politika, tsy jerena firehan-kevitra, tsy jerena tavan'olona fa rehefa izay havanany malagasy amin'ny maha fihavanana azy fototry ny fiarahamonina malagasy izay no tokony ho jerena. Dia miainga avy amin'izay koa no ahafahana mametraka rafitra vaovao izay raisana iombonan'ny firenena manontolo mba andehanana ho any amin'ny fampandrosoana. Olana amin'ny dingana amin'ny fanatanterana ny fampiavana-pirenena ny tsy fanatanterana ny sorodalana izay tokony no tanterana ny alohan'ny fifidianana tamin'ny taona 2014 ho azy tokony ho tanterana hatramin'ny farany ny sorodalana ary nandrify amin'izay ny lalàna momba ny fampiavana-pirenena izay hodinian'ny parlementaire roa.